Ho aminareo rehetra indray lavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Halleluja, halleluja, mitterani motunao, mahanandraka fluidera, amnitsasani Jesosy Kristy zao, fanitsali mahafisy sady voavonoko, efa indro velo misy ao anatitra toko. Eny velona ny tompo, vahosarika ratsika, ka ho velona ny mino, sy tsangana toko, ihandrany lovaso, satrobola menako, ka hivelany mpamonjy sy sambatra hoko. Halleluja, halleluja, aza Jesu satrany, no atolotrany tompo, zay pandesy lehibe, hoteraina nanandava, fampanjaka manajo. Halleluja, halleluja, hoterana erako. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza anao zay Andriamanitra ranay. Andriamanitra mahery ianao ary fantatray ny alala ny fitiavanao. Ka mbola matoy izao anay. Ankehitriny manatona anao izay. Omeo hery, terizo ao anatin'ny fahamasinanao, ao anatin'ny fahatsoram-po, ary indrindra omeo fahamalinana. Raha hiatrika izao tontolo izao, zay mbola ahitana fanenjehana ary isehoany fampianaran-diso samihafa. Mitenena sy mampahireza Tompo, voninkiana anao izay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ifotorantsika ny ry-havana dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 10 andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, koa hendre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona, fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy ho kapohany ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray
hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra amin'ny rainy sy ny reniny ka hafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra amin'ny farany no hovonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona, dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'ny Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hendre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromalala. Matio 10:4 tapany faharoa. Izany indray no isy ny afatra ho antsika ry havana ho amin'ity anivy ity, ho aminao hatrany aneny Tompo. Amen. Ny Matio 10:4 tokoa dia fehezanteny amin'ny endrika metaforika ny teny frantsay, izany hoe manondro zavatra anankiray izay manana toetra mampiavaka azy, ahafantarana azy mba ampitaina izay afatra tiako lazay. Eo amin'ny 10:40 dia misy anaram-biby anankiefatra avy hatrany. Dia tapany voalohany misy ny ondry sy ny ambodia, araka amin'ny teny Tompo hoe indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan'ny ambodia. Ary ny tapany faharoa kosa dia ahitana ny resaka menarana sy voromalala, araka fanambara teo hoe hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromalala. Io tapany faharoa io no tena hifotorana izao afatra izao. Hendre tahaka ny menarana, ino ny andikan'izany ry havana? Ny afatra voalohany dia izao: aoka handinika tsara alohan'ny manapa-kevitra. Aoka handinika tsara alohan'ny manapa-kevitra. Hendre tahaka ny menarana. Ny dika teny ombonany eto Madagasikara moa dia nandika an'ilay hoe hendre ho malina, prudent, hoy ny français courant. Menarana tokoa ry havana dia noraisina amin'izay lafitsarana toetra ananany eto, dia ny fahamalinana zany. Ny menarana raha ny tena marina tsy tena ampitsara ny fahitany, fa mampiasa betsaka ny fiainona, ny fihetsika ataony manodidina azy izy, mandalina sy mihaino tsara ny manodidina azy izy, ka miankina amin'izay ataony manodidina azy no andraisan'ny fanapahan-kevitra rehefa avy eo. Mandinika tsara izy, mihevitra tsara izy, zay vao misafidiny hoe hiaro tena, hanafika ilay fahavalo ve sa tsy, sa raha tokony hiala na handositra izany fahavalo izany, dia efa voadininy aiza ny lalana tokony hizorana. Inona ny lesona avy amin'izany ry havana? Isika kristianina zany dia mila mandinika tsara alohan'ny manapa-kevitra sy manao zavatra. Ny Andriamantsika raha teo dia miantso antsika mba hitiavantsika azy amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra ary ny fanahintsika rehetra. Zava-dehibe izany hoe mamantatra tsara ny tontolo manodidina vao mirotsaka. Ny mpianatra moa dia ny rahana hitory ny filazantsara eto, ary dia ampianarin'ny tompony hoe fantaro tsara aloha ilay tontolo hitoriana ny filazantsara vao mirotsaka ianao. Zareo tsara ny fotoana ny amin'izay tokony hanapa-kevitra hanaovana izao na izatsy. Mampatsiary ny ao amin'ny mpitoriteny toko 7 izany hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy. Ny kristianina zany dia tsy tokony hoe etika fanampo fotsiny, dia manao zavatra tsy voasaina, indraindray tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, ka sanatria miteraka fanafotoinana indray. Mila malina isika ry havana. Jesosy Kristy tompontsika izay rahantsika dia efa nampiseho imbetsaka fony izy tetỳ an-tany izany fahamalinana izany, indrindra manoloana ireo mpanenjika sy ireo izay manao velam-pandrika mba hahalavo. Sady itsika angamba tamin'ilay resaka vehivavy tratrany jangajanga, efa niomana ny Jiosy, efa mitaritarika ity vehivavy ity, fa hoe araka ny lalàna izay napetraka Mosesy dia mendrika loto raham-bato
mandra-pahafatana izy. Fantatry ny tompo tsara inona no tao an-tsainy reto jiosy reto, inona no kendreny. Tsy misy afa-tsy ny ampanga, tsy misy afa-tsy izay hanao izay hahafabaraka sy ny hahafady azy. Endry ny tompo ry havana, tena malina ny tompo manoloana an'izany. Na dia atao hoe hiatra manainty vehivavy ity aza ny zavatra anjo azy, dia tsy mikoropaka ny tompo, fa tena nandinika tsara aloha, alohan'ny manapa-kevitra. Ary zava-dehibe izany ry havana. Aoka isika tsy maimaika handray fanapahan-kevitra, tsy ampiheverana ao anatina fihetseham-po vetivety, satria tezitra mafy ianao dia avy hatrany dia manapa-kevitra. Na mety nalahelo be ianao dia avy hatrany dia manapa-kevitra. Na mety misy hafaliana tampotampoka teo dia manapa-kevitra amin'ny zavatra lehibe. Fa mila mitony mandinika tsara. Jesosy izany teo amin'ity resaka vehivavy lazaina fa azo mijangajanga ity dia nangina. Voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa nanoratra tamin'ny tany izy aloha, marika ilay fandinihany tsara alohan'ny hiteny, alohan'ny manapa-kevitra. Ary hitany teo ny amin'izay tokony hasetriny, ny herisetra sy ny fiampangana izay tiany reto jiosy reto natao. Nasainy nijery fitaratra ireto jiosy reto ka nilazany hoe izay tsy nanota taminareo, raha tao amin'ny teny tsotra izany dia hoe izay tsy nijangajanga taminareo koa, izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Haitsika ny avaran'ny tantara fa niala tsikelikely ny jiosy nanomboka tamin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandriny. Avy amin'izany natonga ilay fitenenana hoe nanao fiala amin'ny jiosy. Ry havana, feno fahendrena ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fijeonan'i Jesoa Kristy satria mandinika tsara alohan'ny manao zavatra. Endre tahaka ny menarana. Inona ny lesona faharoa? Aoka hombalina tsara manoloana izao tontolo izao. Aoka hombalina tsara manoloana izao tontolo izao. Hitantsika tamin'ny tapany voalohany amin'ny 19:20 teo, fanambara fa ny ondry dia hodidinin'ny ambodi. Isika kristianina moa no ambara mandrakariva amin'izany ondry izany. Ihodidina antsika ny ambodi. Ny ambodi dia kisarin'ireo olona masika, kisarin'ireo olona manenjika, kisarin'ireo olona mamitaka ny zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy hisehitra fanenjehana ny mino. Ohatran'ny ondry hodidinin'ny ambodi. Ary fantatsika tsara ny ambodi fa biby masika, biby mpihaza ary mihinana ondry. Ny ondry nefa manoloana an'izany dia biby malefaka, tsy mihinana afa-tsy velona. Ary dia raha mamaky tsara Timothée 4:7 isika dia misy karazany ny olona hamitaka sy hanenjika antsika. Eo amin'ny 7:20 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mety ho mpiara-miasa aminao ihany. Ho an'ny apôstôly izany izao dia ireo mpanapaka tao amin'ny sinagoga. Mety ny manam-pahefana na ny gouverneura sy ny mpanjaka ho ny 7:20. Ary ny mampalahelo aza mety ny ankohonanao ihany ho ny 9:20. Fa manoloana an'izany dia miteny aminao ny Tompo. Indro aho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Na dia hoenjehana sy hampangaina aza ianao ry mino, dia tsarovy fa momba anao ny Tompo. Hoy ny fanazavana izany amin'ny 9:20 sy ny 20. Aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy hianareo no miteny, fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Maherezy isika ry havana, fa momba antsika ny Tompo. Endry tahaka ny menarana, hoy ny dikateny français courant, prudent. Malina dikan'izany. Malina satria be dia be ny fanamamitaka ankehitriny, be dia be ny mitondra fampianaram-diso, mahavita fahagagana. Nefa ao ambadika efa nanao pakta tamin'ny devoly, toa malala zava-miafina, manana fana mahavaly,
ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Mila malina isika mahay mamantatra izany ambarany fanahy izany, raha fanahy avy amin'Andriamanitra na fanahy ratsy izany. Raha ny Matio moa no rasintsika dia mazava ny 5:20 hisy Kristy sandoka sy mpamina amin'ny sandoka, hoy Jeseo tompo ihany no miteny eto any. Hisy Kristy sandoka sy mpamina amin'ny sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Izany hoe tena mahavita zavatra, tena mampiaiky, malala zavatra. Ary ao ambadika izany dia mba ahazoana hamitaka antsika. Ontoy ny teny, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho vitahana. Mila malina isika fiangonana, aka ho malina isika fa andro farany izao. Ambonin'izay dia nambaran'ny Tompo koa, mora tahaka ny voromailala. Inona ny lesona tokony raisina avy amin'izany? Hazony hatrany ny fahamasinana. Ny voromailala ambareto mantsy dia ireo ilay voromailala miloko fotsy, ranoray, tsy mifangaro. Kisarin'ilay hoe fahamasinana ilay loko fotsy, tsy mifangaroaro amin'izao tontolo izao. Mila ny fahamasinana io isika rehefa hiatrika izao tontolo izao, satria mafy ny aditsika. Raha ny marina, kely isika anatrehana izao tontolo izao, vitsy anisy isika anatrehana izao tontolo izao. Eto moa izany sao dia hoe hoarina amin'ny ondro vitsy manoloana ny ambodi izay mihodidina. Ambara fa isika ny fanasin'ny tany, izany hoe tahaka ny sira. Hainao tsara fa ny sira dia kely, hoarina amin'ilay roa ao anaty vilany be izay mila asiana izany sira izany. Hoarina amin'ny hoe fahazavan'izao tontolo izao isika. Ahoana moa izany? Jiro na takamoa anankiray ao anatin'ny efitra iray lehibe izay maizina, tsy mora izany. Ary izany indrindra ilazana ny hoe mila ny fahamasinana isika miatrika izao tontolo izao. Omen'ny Tompo izany fahamasinana izany isika rehefa mazoto mivavaka aminy, rehefa mazoto manompo azy. Misy zavatra ataon'ny Tompo tsy hita ny mason'ny nofo, fa tsapantsika kosa. Raha tsy afa-tsy afa-tsy ny tsodrano ao amin'ny Tesalonianina 2:5 ao manao hoe, ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo sambo tanteraka. Tena tsy teny foana izany rehefa tena Andriamanitra miasa ao anatsika, manamasina antsika. Efa nohamasinan'Andriamanitra ianao satria masina izy. Efa natokan'Andriamanitra ho azy ianao. Ary rehefa natrain'i Jesoa Kristy Tompo sy mpamonjy azy ianao dia tadideo fa efa nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tazomy hatrany izany fahamasinanao izany. Inona ny lesona farany avy amin'ilay hoe mora tahaka ny voromailala? Mahaiza mihavana amin'ny olona rehetra. Mahaiza mihavana amin'ny olona rehetra. Ny voromailala tokoa dia fantatsika fa malemy fanahy, malemy paiky, tsy mba misetrasetra, tsy mba fandray loatra izany hoe olona maty ny voromailala. Ny fandray matetika aza sy ny hita matetika dia ny hoe ny olona mamono voromailala. Fa ny voromailala dia biby tia manatona voalohany, biby tia fihavanana. Izany kisary izany no iantson'ny Tompo antsika kristianina izay efa novain'Andriamanitra ka lasa tia fihavanana, mitandro hatrany ny tsy harava izany fihavanana izany. Dikan'izany tsy tia fifamalina. Indray misy olona tsy andriny izy hahatongavany fivoriana fa ny famaly, izany no mamay azy. Ny kristianina dia tsy mitoetra amin'ny ady hevitra tsy mahasoa ka hifanebaka fotsiny. Ny kristianina tsy lianady. Hitantsika ny 7:20, raha misy olona lianady amintsika dia hoy ny Tompo, raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona, mandosira amin'ny tanàna iray hafa, angatao ny fanahy, hanome anao ny fahazavan-tsaina. Amin'ny fotoana tahak'inona no hanaovana izany? Kristianina tia fihavanana, tsy nofinofy izany ravana. Rehefa natolotra amin'ny Tompo ny fonao, izy kosa manao ny anjarany. Izy no efa milaza aminao
homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no fataoko anatinareo. Tsopo ny kristianina ary zany koa no ahafantaran'ny voromalala. Didika teny ombolana moa dia nandika an'ilay hoe mora ho tsotra koa mahaiza mihavana amin'ny olona rehetra. Endre tahaka ny mena rana ary mora tahaka ny voromalala. Raha fehezina dia izao, miantso atsika mba hanokatra tsara ny masontsika sy ny fomba fijerintsika miatrika izao tontolo izao, mba sady mahay mijery avy any ambony tahaka ny voromalala no mahay mijery avy aty ambany tahaka ny mena rano. Mampatsiaro ny fahendrena ambaran'ny Ntaolo hoe sady mahay maka ambony no mahay maka ambany alohan'ny maka fanapahan-kevitra sy manao zavatra. Sady mahay mijery ny akaiky, mahay mijery lavitra, ngatao amin'ny tompo fa homeny anao izany fahendrena izany. Koa hendre tahaka ny mena rana ary mora tahaka ny voromalala. Amen.